vonina ny tany rehetra amy mipetraka avy hatrany isika rehetrarehetra eny ary satria efa amin'ny 3 ora ny andro de angamba tsy so lava resaka intsony fa ny zone toko voalohany andininy voalohany any zay nitaritako fohy fotsiny ny teny de tonga de miditra avy hatrany izy mirahalahy reto de tsy fantatro moa izy no andray izy fitenena voalohany fa ny zone toko voalohany andininy voalohany any de raha tsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra ny teny zany de Andriamanitra zany io teny grand T zay voalaza teo io noho zany rariny loatritsika raha miresaka momba ny feo ny teny sy ny manodidididina izany teny zany ny amin'ity androany ity satria ny teny de Andriamanitra raha nanorina zao tontolo zao Andriamanitra tsy hoe naka torelina akory izy nanaka fotaka fa nilaza fotsiny izy hoe misy iny mazava zay herin'ny tenin'Andriamanitra izay mihitsy zay misy zavatra tokony mba ho fantaritsika ary tsy vitan'izay ihany fa na itsika amin'ny teny andavanandro inona ny akon'io teny zay lazaitsika io inona ny zavatra hoentin'io teny zay lazaitsika io manahoana ny manodidididina zany fitiavan'Andriamanitra sy ny teniny zany de zay no resantsika eto ny amin'ity andro an'ity iarahantsika amin'izy mirahalahy moa zany mazava azy satria ray aman-dreny Zokilanto raha ndre natoandro de fantatrareo hoe makasika ny mozika ny tena anisany fanomezam-pahasoavana de nefa ny mazava ho azy fa ao anatin'izany de misy teny ao anatin'izany misy feo resaka feo fréquence de izy zany mahafaritra sy mahay kokoa zay raha oharina amin'izay mety hoe tokony hampianatra an'izany tsy hoe izy akory mahay indrindra fa isaorana ny tompo hoe manantsika manana anazy de ararotsika aloha ny fisiny mba ampitan'izany amintsika tsiraray avy de tsy ambakan'izany ihany koa dokotera manitra eo anilana eo zay efa mpampianatra antsika eto matetika foana izy indray no mampahafantatra manahoana zany teny zany amin'ny akony amin'ny fiainatsika maninona mety ho hitatra hoe mety mahatonga ny zaza maditra mety mahatonga ny vady maditra satria mety le fréquence anafesiny sisa rehetrarehetra de ho hitanareo zany fa ho aseho anjareo ka tsy ho lava resaka tsy ho lava safary tsy ho lava kabary izy mirahalahy fa ny olona koa fa maiky eny de amenanareo avy hatrany ary fitenenana Zokilanto raha itsika mitehaka mafy izy voninahitra Andriamanitra mafy mo hoe zany kio ve le tehaka sotra tompoko makasitraka pastera rabany pastera rasy loha fa mainkoro zany zao de va fréquence ie efa ela mihitsy pasteur José Alain nangataka na hoe mpianatra fa ohatran'ny niala pata foana efa tsy efa herintaona mahery zay efa herintaona ny antony le fotoana foana moa zany tena olana de rehefa mandalondalo fiainana mandehandeha eny de tsy maintsy tapa-kevitra hoe tsy maintsy tratra faharoa manarakaraka an'izay dada tena nanafatra mihitsy hoe mila miasa isika za moa zany efa mpiomana ho an'izay tsy mahafantatra mila miasa isika de mila mitory foana mananatra foana ka araka ny teny pasteur teo hoe tsy za sanatriny no tapipahaizana fa tena mizara zay bitsiky mifanahy masina aloha voalohany indrindra de ny fahaizana amban'ny ratovina ihany koa ary ny expérience indrindraindrindra ny faharoa manarakaraka an'izay ny zavatra ho ataontsika eto tonga de pratika eto zany tsisy lesona be misy any lesona fa mba hazahoanareo anazy satria atsangano ny tana zay de matematika hoe eo foana mantsy ny olana raha vao mampianatra son koa de be ny tonga de vao asaina manangana tana le matematika tonga de vitsy kely de zay hoe le manangan-tanan'ireo ihany no mijanona fa mahazo mody daholo ny ambany fa nareo tsy atao an'izay kory noho izany sarotra be raha vao azavaina amin'ny resaka formule le izy fa tsy maintsy pratika azahoantsika rehetra azy nefa nazanady zany tsy maintsy misy zavatra azavaina kely ihany ngamba tsy de tena hoe formule be fa azavaina kely inona dokotera no fironan'Andriamanitra tamin'ny za mba tsy analava fotoana tsy amaky mino fa tsy diso ngamba raha tsy amaky baiboly be loatra fa tonga de pratika hoe ao amin'ny Genesis fantatro fotsiny hoe Genesis zany kosa fantatritsika rehetra fa tsy zarery namironan'Andriamanitra n'izao tontolo zao tsy ho any amin'ny bokin'ny Salamo mihitsy aloha mamiko ny pastera sa dokotera na mimaly an'izay ie eny ary miarabantsika rehetra tomboka dadamanitra ihany aloha mijoro eto zao sady tsy mpitandrina fa olona tandremana eny tomboka marina tokoa zany fa resaka
feo ny resantsika eto. Dia miaravantsika rehetra izay miaino any amin'ny onjam-peo na any amin'ny sirasirana Facebook sy momba azy rehetrarehetra any. Dia nyresaka amin'ity an'ity zany tena fanazavana fohy izay takatry ny saina. Tsika moa voalaza ny ray aman-drenitsika teo fa misy zavatra nomen'Andriamanitra antsika fa misy zavatra tsy fantatsika koa raha ny amin'ny momba ny tenantsika. Raha tsika zao isa maraina fotsiny zao fo maraina. Izy aminareo zao mieritreritra fa rehefa fo maraina dia misy hormone mampifo atsika nge. Fa be dia be nge ny olona fo maraina fa mbola reraka. Ary reny le mila metra-tanana araka ny fiteny. Ny antony tsotra be, ilay Andriamanitra manamboatra atsika hatramin'ny voalohany no efa nanomana ny vatantsika ho amin'ny atao hoe fahatretrehana. Asa raha azonareo zany. Misy olona vao fo maraina izy dia ny ao anatin'ny sainy dia hoe hoaity izaho. Kivo sady izy. Tsy mieritreritra izy hoe izany fo maraina ity. Misy zavatra tena matoa ny fo maraina dia misy ilana vao maray. Dia izaho moa mampitsabo aho dia miresaka foana amin'izany zavatra izany. Le miresaka foana amin'ilay hoe misy tenitenin'Andriamanitra ny tsy hoe teniteny fa misy teny izay sy rahalalanto no mitovitovy. Tsy dia maka ambongadiny be amin'ilay soratra masina satria indraindray mahadiso hevitra ihany ilay izy. Tia ny tiako tenenina. Oka izay tsy asa tsy hinana. Asa raha azonareo ny dikany iny. Ny dikany tsotra be. Ny hanina hohanina zany dia entina miasa. Ary rehefa tsy asa dia aza mihinan-kanina be loatra. Zany ny dikany. Fa misy olona indray nefa mifanohatra amin'izay ny ataony. Rehefa tena tsy miasa izy vao miletra. Dia iny mamparary azy. Ary zany zavatra zany tokony ho fantatsika. Dia izay no resana amin'ity an'ity. Inona moa ilay manan'Andriamanitra antsika voalohany tokoa dia teny namoronany antsika. Lay teny namoronany an'izao tontolo izao, lay teny misy hery. Tsika zao mahita amin'izany hoe miresaka amin'ny micro zao dia mivoaka amin'ny haut-parleur amin'ny feo. Onjam-peo ny ilazana azy. Tsy tamin'ny masontsika izany fa mandeha any. Dia maheno ny sofina. Dia arakaraky ny mahakaiky ny mahalavitra ny andrenesa. Fa tsika zao miaraka eto hoe ohatran'ny miara-maheno avokoa tsika. Fa ny lavidavitra taratara vao maheno fa ny akaikikaiky no maheno alolo ohatra. Dia le Andriamanitra nanao atsika mihitsy tia mba magaga anahy mihitsy aloha. Asanareo raha mba manana an'izany eritreritra zany. Fa maninona no feo midona amin'ny sofina dia maheno dia anaty loha no mieritreritra hoe izao ny dikan'ilay izy. Raha any amin'ilay ilanto rehefa avy eo mety resaka momba an'ilay 1-0 be dia be. Fa mandeha 1-0 be dia be mantsy io feo io any amin'ny zareo teknisianina. Fa rehefa henontsika izy dia misy A, B, C, D dia mahenontsika rehetrarehetra. Dia izao no zavatra tadidintsika koa aloha. Misy fotoana vaky ny amponga-tsofina. Raha ny tokony izy tsy maheno ny olona. Fa tsy amin'ny amponga-tsofina ihany mandeha io feo io. Fa amin'ity taolana ity no midona amin'ny taolana ilay feo dia henona any amin'ny loha ihany io rehefa avy eo tompoko. Ary zany io zavatra io tsy voatery eto mivavy eto ihany koa no miteny. Fa raha mahitinareo reny le mpitondra fiara mahidina nampanjera bomba tamin'ny fotoan'andro ny taloha be reny dia ny micro iresahan'ny zareo eto amin'ny tendany no mipetraka tompoko. Mipetraka eto le micro. Dia rehefa miteny izy dia ohatr'izany feo ohatr'izany. Fa aza mieritreritra hoe eto amin'ny vava foana no mivoaka io. Fa mivatantsika rehetrarehetra mamoaka feo tompoko. Dia iny feo iny le tsy takatry ny saina. Ary iny feo iny ny tokony ho fantarina. Avay zara le feo. Dia raha ny mpitsabo fotsiny zao amin'izao fotoana izao mety efa fantatrareo zao zany. Resana foana hoe ny olona falifaly mandrakariva sarotra marary. Normalina be le tenin'Andriamanitra hoe aza atao tratra amin'ny masoandro miletika amin'ny fahatezeranareo. Ny dikany iny tsotra be mba mifalifaly isan'andro. Misy olona mihira an'le endrika sarika iny dia mbola mivintavinta be foana. Tsy mety zany e. Arao araka le hira le fihetsika e. Le fomba rehetrarehetra tia mantsy ny manahirana. Ao anatina fanomponan'Andriamanitra raha vao tsy manana sao dia mieritreritra fotsiny tsika ny fahafantarako soratra masina no azahoako ny sy ny rehetrarehetra. Hoe rehefa mahay an'io baiboly io dia milamina zay. Tsy tompoko.
nomenantsika ny teny dia ny teny ampahafantatra antsika fa mila mangataka amin'ny fanahy isika. Ary ny tena fahadisoantsika mandrakariva dia le hoe miteny amin'ny feo mahery. Dia mieritreritritsika hoe miteny amin'ilay mitabataba, fa tsy tokony mitabataba amin'ny feo mahery, fa avec autorité ny ilazany azy. Tadidiko tatanay sahako loha no miraza azy kizy efa any zao fipetrany zay taloha rehefa maditra izy tsy miteny anay, jereny fotsiny. Dia iny tsy mitovy amin'le hira le hoe ny tsy haiko le hoe maso mijery fitaratra vita dia fa tena vao mijery izy dia tonga dia torakovitra zahay, fa fantatra efa misy tsy netiny nataonay teo, izy tsy miteny. Fa rehefa izy zay ny kapoka dia ny tedaviny dia mila miteny zahay. Ame ohatra anareo aza ohatra makakitay izy zany dia tonga dia mikapoka fotsiny zao zany. Raha misy olona mahafantatra izy zany dadamanitra zany dia raha Justin anaran'izany. Maka any zany dia mivelona ka zay zany mananana teknika anay tsotra be. Rehefa ho voakapoka dia tsy miteny, tsy mamaly, fa tena tonga dia eo fotsiny ohatran'ireny mivato reny. Dia rehefa mikapoka izy dia tsy mahita ikapohana izy raha tsy miteny nefa ianao. Asa ny dadanareo raha mpanao an'izany tamin'ny mikapoka taloha, fa mikapoka izy ahoana ho dia zay tsy miteny valio satria arakaraky ny amalinao ny andehanany kapoka. Zany hoe misy zavatra manahira anao dia alohanay tsy miteny dia tsy hitan'izay kapohana anay. Arotra izany koa tsika rehefa mivavaka, rehefa tsy miresaka isika amin'ilay Andriamanitra, amin'ilay feo mentsika azy, amin'ilay enony na izy ara misalasala ny amin'ny zavatra ho antsika. Ary zany dikany hoe mivavaka miresaka aminy dia ny herin'io feo io no tena ny antsony lanto aloha zany hoe ndao resahana ary izy ty tsy maninona, fa io feo io sy ny ao anatintsika rehetrarehetra dia aza adino. Zany nge mahatonga antsika le manao an'ileo hira fiderany. Taloha nge tsika tena tsy nandindry zany fa nanolotongotra fotsiny ary mihetsiketsika tena be dia zanaka fifoazana zany tsy mihetsiketsika, zanaka fifoazana, fa zao nge nanjarin'izany hoe hira fiderany sady miteraka fahasalamana. Resantsika ihany zany rehefa avy eo, fa le ao anatintsika rehetrarehetra mihitsy no mahazo aina vaovao. Fa tiako nefa ny tokony ho tandremana raha angataka amin'ny fanahy zany tsika. Ka na Jesosy ary nge nangataka amin'ny fanahy vao tena nanao ny asy. Asa raha andreo marika anareo le hoe nisy ohatran'ny taka ny voromailala nilatsaka teo amin'ny Jesosy, ary tamin'izay fotoan'izay Jesosy vao tena hoe nahazo nanao an'le asa rehetrarehetra. Misy feo mila tonga aty anatintsika reny, be dia be ny zavatra mety ho fantarina ao anatin'io feo io. Ary ny feo dia misy an'le hoe fréquence ozy, onde be dia be zany na any amin'ny hôpitaly rehetrarehetra any ary mampiasa an'izany, reny hoe radiographie, scanner, onde daholo reny rehetrarehetra reny. Dia ao anatin'ireny misy zavatra miasa daholo, dia arakaraka ny tanjany ny asa ataony. Asa raha mba fahafantatrareo tokoa fa misy an'ireny atao hoe atao radiothérapie hony, hitsaboana, onde zany ny hitsaboana. Dia misy koa nefa rehefa tena jerena le izy, hay Jesosy vao niteny fotsiny dia sitrana le olona, le onde avy any amin'ny tompo mihitsy koa zany tonga dia nanasitrana fa tsy lanan'le appareil be fotsiny ery amin'ny hôpitaly. Satria zany zavatra zany no tokony ho fantatra, zany le tokony ho eritreretina. Ary zay le mahatonga antsika amin'ity ty hoe tsy dia hiezaka maka ny toko sy andininy, fa hamatatra le zavatra be dia be jerena. Hitanao fa tsy hainao izy le misy fotoana mantsy reny taxi borosy reny dia le misy soratra ao aoriana. Azonareo le izy zay moa zany zatra ny hoe dia misy soratra hoe hitanao fa tsy hainao, zay soratra ao aorianao. Zay tokoa le izy magaga tokoa raha dia hoe manahirana be. Nareo hoe tsy mba mahita an'irelay taxi be dia misy tenin'Andriamanitra amin'le taxi be, Jehovah mpiandry nefa le sofera manompa lava fotsiny. Misy zany satria le sofera mahasofera azy fotsiny, fa ny fiara n'le tompony dia ny tompony no mikomandy an'le fiara, fa le sofera ao anatin'ilay fiara mahazo sombitsombony amin'ilay fitahiana na manao tsy mety ary izy. Mila zavatra eritreretiny zany
fa tsy midika akory zany ho tafitany amin'le izy satria na Mosesy arange tenenina fotsiny tamin'izany io le andehanana Mosesy fa ianao tsy ho lasany tsy zay mola izy nitarika ny olona foana izy zany fa nefa rany de izy ry le tokony nandehananao fa tsy mandeha any fa inona navoa Mosesy ozy nareo ny fahatezerany de le niteny tamin'le vato lampy fotsiny hoe mba voany rano atao anatin'ity zay tena zay ny nadiso azy feo fotsiny de diso izy raha ny teny mora fotsiny nefa izy zany raha zay ny nantikana ny tenin'Andriamanitra de mety nahita n'le tany Kanana ihany izy ary zay ny tiako resahana hoe ndao iova any amin'ny fomba firesaka marina tokoa tsisy olona milamina fa ny iray mora kizitina kely kitotoinina kely ny mivoaka ny vava misy karazan'olona kolo manahirana mihitsy re olona mbola vao maraina be de mivoaka maloto ny vavany asa zay no any ny alina tany reo tsy mba mahita an'ireny inona raha nohan'ireny olonireny tamin'ny alina vao maraina de maloto mivoaka ny vavany satria zao tokoa mantsy izy io le olombelona raha marianareo amin'ny maraina vao mamoaka ny maloto fa maloto tsy mivoaka ny vava fa ary amin'ny fivoahana mangery ny ilazana azy asa raha mba efa nieritreretinareo zany hoe fa maninona le olombelona ny manao an'izany fa raha ny olona zany nivoaka maraina ka maloto mivoaka ny vava amin'ny teny ratsy fotsiny misy zavatra tsy normal zany ao aminy fa tokony ary ambany ary misy maloto mivoaka fa tsy mivoaka aty ambony aty zay tsy inona le nanamboaran'le Andriamanitra atsika satria maninona manadio trano ny vatantsika amin'ny alina de ny maraina izy manaro ny loto rehetrarehetra misy fiomanana ao anaty vata de ny fomba gasy asa raha mba nieritreretinareo fomba gasy fa reo le mpandala nentin-drazana de manana fomba mihitsy hoe tsy mamoaka fako amin'ny alina fa maraina izy mamoaka fako ohatroatra zany le olombelona ny anarana de natonga zavatra oatra zany zay re le izy fampidirana ihany de aloha miatsika ny lanto le izy aloha zao ie saotra dokotera araka le nteneniko teo moa zany de atomboka any amin'ny Genesis mihitsy le izy de ny rano ny anisan'ny voalondohany mihitsy tamin'n'arian'Andriamanitra talohan'ny rehetrarehetra zay anisany tsika mbola taty arindrina be noho izany rano ny azavana ireo zavatra ireo de avy amin'ny feo ndraindray tsika tsy mahatakatra n'le izy de zay mihitsy ny zahako ampahafantarina atsika androany fa ny olana koa moa zany mbola ahoana ny atao an'le sary mba ho tonga ire io fa ity ny feo zay mbola tsy tonga le misy moa zany rasy fa ty zavatra atao amin'ny YouTube ihany tsinona no afahana manaprofo an'le zavatra ty zavatra ty azo andramantsika ny antrano hoe inona le asan'ny feo le feo nataon'Andriamanitra zany ao anaty baiboly fotsiny de hoe misy mazava de nisy mazava misy de ohatra mieritreritra tena nyteny an'izay toko tsy hoe tsy nyteny an'izay Andriamanitra fa lasa zay ny tsaitsika nandray hoe misy rangavolombava be de miteny hoe misy mazava tsy diso akory zay fa diso zay ary amin'ny raha ny tena zava-misy tsy takatritsika mihitsy aloha le fahaizan'Andriamanitra fa takatritsika amin'le zavatra noariana ty ariana de tsinony zany fa ny feo ary zay no azavaiko rehefa aririndrina io hoe ataoriana natongavan'i Jesosy teto an-tany vao tena nahiratra daholo ireo physicien rehetrarehetra reo zay hoe fahatongavan'i Jesosy teto an-tany zay tena zava-dehibe maharetinareo satria ho azavaiko rehefa avy eo fa mbola tsy zao aloha fa tamin'izany ny asan'ny ny herin'Andriamanitra andao isika ozy izy zay noho izany misy fréquence maromaro le fréquence ho azay tsy malala de io moa zany ny andrefesana ny isan'ny fiotikodonan'ny onde de tanako ty zany mio-segondra nge à peu près fotsiny ahoana ndray segondra zay de ty tanako ty raha miodiny indray isaka ny segondra de zay ny atao hoe 1 hertre Heinrich Rudolf Hertz moa zany ny physicien nanao an'izany teraka tamin'ny 1843 tany izy raha tsy diso eny zany tsy maninana tsy tadity raha fa hitanareo tamin'izany fa taty arianan'i Jesosy daholo de mazava ho azy raha miodiny indroa zany tanakeo de 2 hertre iny hertre iny iny no miteraka fikisahana ary io ihany koa no miteraka ny
mazava ho azy tsika ho an'izay nianatra matadidiny atoma ny anisan'ny singa tena iforoanan'ny zavatra rehetrarehetra io atoma io ohatrany hoe zavatra tsy hita maso nefa misy. Tiako tenenina zany dia zao, rehefa nanao ny zao tontolo zao zany Andriamanitra, ny olana mantsy lasa formule matematika foana le atao saina dokotera dia iazahana ho takatrareo le izy. Fa ty sary ty ny tena fasany hoe ny olana fotsiny le sary tsy mazava tsara eto raha lasa ina mahatonga anio le câble mahatonga anio. Fa any amin'ny Facebook mazava tsy nakory ty zavatra lefaka ety fa zavatra amin'ny YouTube ihany, fa ny feo koa mbola tsy tonga lohatra eto. Iny ke raha laza fady iny maka feo hitanareo amin'izany fa zany zao fréquence daholo miainga vato zany le feo dia mandeha amin'ity dia fréquence zany zavatra rehetrarehetra zany. Rehefa namorona zao tontolo zao zany Andriamanitra, raha miteny izy hoe misy tsy dia zay fa ry zareo mpamorona mandefa karazana onde be dia be dia mikisaka io onde io dia le atome miforona. Zay mahatonga an'ireo miteraka le hoe hazavana. Tsika le araka ny teneniko teo Amerikana hoe tsy hoe moray izy io fa karazana fréquence be dia be, fitambarana hery be dia be. Zany hoe fréquence mety hoe tsika tsy mahafantra zany satria tsy namorona zao tontolo zao, fa ny fantatra fotsiny dia manomboka mampamay rano tena rano faran'izay mamay dia ny 2,45 mégahertz. Raha iza mana micro-onde any an-trano tsy maninona ny micro-onde dia fréquence zay ma micro-onde anazy. Le onde zany tena madinika, zany hoe ao anatin'ny ray segondra dia mitorina 2,45 gigahertz, zay vao mamay ny rano. Dia hitanareo amin'izany fa arakaraka amin'ny fiodonana iny zany mampisy ny afo, dia iny mampisy ny hazavana. Tiako maranana an'izay andiany voalohany zay dia mba alefako amin'ity sary ity mba ho hitanareo tokoa hoe ohatry ny ahoana zany ny aizy ty zavatra ty tesy teo hoe nomena azafady oksa le oksa zafady aloha vetivety androany zany amin'ity an'io ty zany mety miova kely ny sofina, mety zavatra mbola tsy faheno mihitsy inona ary zany resahan'ny lanto zany. Ary zay mihitsy le hoe mbola manan-javatra maro be olazana aminareo fa mbola tsy zakanareo zany, fa androany tokony ho zakantsika le izy. Asa raha azoazonareo zany zavatra resahany zany fa hitanareo amin'izany fa sady teknisianina moa no rehetrarehetra. Zay zao vao hitanareo fa zay zao vao tonga le feo iny izy iny. Dia mba hanakaranareo anazy fa rahakoatr'izay lasa formule. Za tsy miteny hoe sanatria voadika formule ny asan'Andriamanitra fa voapirofo amin'ny siansa tiariana zany le izy. Eo ny entim-boantsika dia mila azonareo aloha ty voalohany ty dia mandeha amin'izay ny ambiny. Avoaka angamba hitanareo dia aizy rahalahy lalaka tsy eo akory lasa tsy mivoaka amin'ny sary le zavatra lefako ato. Violon sa ino misifina be zany manjary taraiky mantsitsika dia tena lasa lavitra angamba rahalahy. Lasa andramana fotsiny feo ary feo zao tonga fa ny any amin'ny sary sisa aizy rahalahy teo fa manjary taraiky tsika. Raha vao tsy midemara amin'ity voalohany tio dia manahirana. Ny azo avaiko fotsiny zany dia ity tsy vao zao no natao zay moa tamin'ny mbola kely tia manandrakandrana. Zao moa zany vanim-potoana farany dia tena mila matakatra tsika. Mila matakatra tsika satria mila miakatra dimension. Zany zao dia efa somary zavatra matematika ihany kanefa tokony takatra tsika. Inona le miakatra dimension? Fahatakarana le izy. Misy
na ny dimension zany misy daholo na aminay musicien raha misy dimension misy olona tena hoe hatreto ihany ny takany fa matoa lasa musicien ny olona anankiray dia arabainareo fa manana dimension avonareo zay matoa lasa mpitendry mahay tsy sanatria midonga tena miteny an'izany fa misy fatakarana automatiquement zany hoe tonga ho azy rehefa mianatra mozika tsika satria mozika dia feo ny mozika dia fréquence zay mahatonga ny mpamaolana iraka n'izao tontolo izao na hoe olona ana rehefa jerinareo manana parcours musical daholo zany hoe zay zavatra zay mandeha ho azy zay efa tsy hoe forcena tsy miteny anareo hoe tsy maintsy mianatra mozika koa nareo fa eo le tiako tenenareo misy dimension dia noho izay zavatra zay zany andro farany zao tsika mila miakatra amin'izay miakatra ny niveau spirituel na ny niveau ny dimension amin'ny akapobeany mihitsiny satria ho avy mpamitaka indrindraindrindra ho avy mpamitaka indrindraindrindra hoe ato ny tena Jesosy dia noho izany zay olona tsy mahatakatra zany dia tonga dia mora mierika zay fa rehefa mahatakatra nareo tonga dia mahafantatra hoe tena tsy izy kosa zany tsika tsy sanatria mitonona anarana fiangonana eto fa manazava an'le hoe fahatakarana fa zay ny olana atsika zay le hoe ringana ny olona noho ny tsy fahalalany tafiditra ao anatin'izay zavatra zay le tsy fahatakarana satria rehefa mahafantatra tsika tokony tsy zavatra amitaka atsika zany ohatra hoe zavy izao meny makasana eny tsy aloha tsy atao hoe paster fa misy olona vany fa manjary tsy lasa atao ohatra ratsy izy misy olona vany zao mitondra fotaka za zany mahafantatra fotsiny hoe pozina sokola zany marron ohatra tonga vany izy dia ty ny sokola anao zoky dia raha tsy mahatakatra tonga dia hoe tena marron ty tena sokola ty mandrapaka ianao zay vao hita hoe tena kaity sokola fa fotaka ny netiny azonareo le tiako tenena amin'le dimension fa rehefa manana dimension ambony ianao vao jerenao fotsiny eo tonga dia fantatra hoe fotaka ty fa tena dia tsy azavaiko tsony fa mazava anga amin'izay ny faharoa manarakaraka an'izay ny PDB moa ny zavatra tokony mbola ho atao androany fa ingany mba ho vita eny fa tsy maninona fa sady alefa tsy kelikely le izy fa le pratika ataontsika androany aloha mandra-pahatonga ny kabla angamba dia zao dingantsika kely ty fa tokony pratika zay zavatra zay dia aloha dinganina fa lasa lany ny fotoana ny eo amin'ny lafin'le teny efa voatenin'ny dokotera teo ny fiderana tompoko ny fréquence avaty anatintsika ty tsy voatery hoe mihetsiketsika vao midera ny fréquence mantsy dokotera ny lazan'izay rehefa avy eo fa misy an'le hoe tsy voatery lazainy rehefa avy eo moa zany fa mety hazavainy kely fotsiny hoe misy ny fihetsiky ny atido misy hoe alpha deta zay dokotera misy an'izay eo zany hoe ny fihetsiky ny atido atsika io misy zavatra azo refesina za zao tamin'ny mbola kely natsapan'izany fa tsy haiko noho ny lehibe tsy hita dia tsy inona akory zany fa rehefa mitendra tamin'ny mbola kely dia ry Luka reny moa zany niara-nitendry tany Ravakivavana tamin'izany dia matetika zay zavatra ao an-tsaina eo tonga dia voaraika zay zavatra tena mahavariana mihitsy fa tsy haiko na hoe tsy niexploitena ve le izy dia lasa tsy tonga taty ariana fa raha vao ny zavatra ataon'ny Luka amin'ny clavio tonga dia antisipeko tonga dia haiko izy hoe anao an'izao izy fa tsy haiko hoe naninona zay zavatra rehefa lehibe tsy dia hitako tsony mbola hitako ihany rehefa miara-miasa amin'ny tena migérer ekipa zany misy zay tonga dia fantatra hoe tena variana itsy rahalahy itsy zay kosa aloha tonga dia ananako dia miteny zay moa no mampitondra zay chef moa filazana azy machef anao tsy maintsy miteny hoe eo le mijanona eo le ohatrao dia raha vao misy olona variana tonga dia ohatry misy miteny amiko hoe variana itsy zay zany fréquence koa zay onde manomboka sarosarotra kely le zavatra teneniko fa ao anatin'le fatakarana daholo zay sy le dimension teneniko teo zay raha olona tsy manana dimension tsy mahatakatra an'izay noho izany dia hoe tenenintsika hoe tsika zany mila mianatra dia mila mahatakatra dia ny anoizako anazy mba tsy ho sarotra be dia ity vita veralahy alefatsika ny hira midera ngenareo ataovy inona ny hira tianareo sokafy le violon nge dia ataovy hira miadana le re Jeso afio-kira fotsiny ange dia makanareo fi dia atsoa hoe fanahy masina fa zay dia efa fréquence ho atsika rehetrarehetra reto
Ary za ry Jesosy midiny 241 dia vetivety aloha ho antsika rehetrarehetra reto zay tompoko ny lana ary io nefa mibedesan'i Jesosy anahy koa tena anisany tsy maintsy natongavako teto. I mama moa efa mibidy mihitsy tamin'ny fotoan'andro ndray be asa dia tsy miditra fiangonana indrindraindrindra moa amin'izao alay-panahy amin'ilay hoe misy ny Facebook dia mijery be dia lasa indraindray maika ohatra hoe miasa be atao koa ilay alahady ohatra dia azonareo lasa tsy makaty am-piangonana nefa mifetraika n'ilay zavatra makaty am-piangonana misy fréquence mikambanao ohatra hoe zay le tavandralahy maranitra ny tavandralahy koa hoe fiarahantsika eto zany sao dia efa misy ondy somary vomavy kely zao ny mianao any amin'ny radio sy ny any amin'ny FB any tsy mitovy ny hafanaritsika tena miaraka eto satria misy ondy iraisantsika eto na zany zavatra eno zany ary dia efa misy fréquence grave tsy any any amin'ny radio zany zany zao enina fa tsy mitovy azonareo le tiako tenenina ny fiatraika an'ilay fréquence ambany zany tsy mitovy ny any amin'ny olona ny sy ny amintsika eto dia zay le miara-manonja zay nefa le hoe miara-midiran'Andriamanitra ka zay no mahatonga ana miteny hoe tonga dia pratika aloha tsy voatery azonareo zao dia zao le teneniko fa alefantsika pratika aloha ry Jesosy medina dia zao ny ao am-pozinareo miantso ny fanahy masina nareo miantso ny fanahy masina tsika hoe ao an-tsaina zany le ry Jesosy medina hatreo zahay zao fiokira fotsiny fa tsy mirinareo ao arina mena. Sotra tompoko dia zao ataontsika hira fitiavana indray zao le izy zany zao eninareo iza mahatsapa voadona za aloha tonga dia voadona tanareo zany zavatra zany tsy azo foronina fa zay mifetraka n'le fanahy masina sy ny asa amin'ny feo zay ny teneniko hoe tonga dia pratika le izy dia zao amin'izay le loha hevitra atsika mantsy misy hoe fitiavana dia ingango kely aloha le mandra-pahavita an'le sary loha hevitra fitiavana haka aloloha vity ty fa lasa tsy maneno ok aiza moisy teo fa tapaka kely ae ny daso aloha fa dia concentré ina moa teneniko fa ny hira fitiavana tsika tsy be dia mihitsy ao misy anankiray miteny inona ny hira tianareo indrindra anaty firana misy ray miteny fotsiny tsy manana raha ao fa zay voaray ao dia teneniko hoe mety zay na tsy mety iza ohatra sambatra Jesosy raha miaraka aminao ovay ataovy hira miadana raha possible hira tena mitory fitiavana mihitsy no ataontsika sansety tiako loatra ataovy hira anaty FFPM so ny fitiavanao manisaisana silaby amantsy bon zao mantsy le tiako atongavana manova tsy be dia manova tonkira raha ho an'ny Jesosy le izy bon ataontsika hira tsy hanova tonkira tsika ho an'le hira misadrese amin'i Jesosy satria hoe
ohatra hoe ry Jesosy zoky be vity azonareo dia tenena fa andao hitadira misadresy amin'ny olona dia tsy inona izany fa ny 28 tsy ataontsika le miakatra ohatra hoe zanahary tsy mba tia fahaverezanao izany hoe za miresaka aminao le mpira no miresaka amintsika ao ino no alaintsika atao tonalité sol angambany tsara dia misy violon ihany fa zao tsy ataontsika le miakatra be iny dia zao nanaovantsika anazy tokony tapeko teto inkely izy dia amin'izay potra le tonikira drasoara aiza moa zany nanaovako ohatra tadidy kely manjary lamy fotoana indray fa efa nomanika ihany ataontsika manambara fitiavana ho an'i Jesosy indray le izy hoe ty alefaso inkely le feokira nomena ataovy zao le toniny tiako ianao Jesosy tompo zay foana tiako ianao Jesosy io zay foana tiako ianao Jesosy tompo tiako ianao Jesosy io tsy asitsika le miakatra zay fotsiny dia aloha asisika Jesosy Kristy le farany izany hoe tiako ianao Jesosy tompo tiako ianao Jesosy io tiako ianao Jesosy Kristy tiako ianao Jesosy io zay zay nanaovantsika azy atao miadanadana tsara mihitsy le izy dia mitsanganareo dia ataovy eo amin'ny fo ny tananareo dia eo amin'ny fo dia maka fitiavana avy amin'Andriamanitra fa hitanareo fa isy fréquence ho avy tsy azonareo azavaina mihitsy ao ary manao feokira fampidirany no mena dia miara-miditra amin'izay tena toro fitiavana Jesosy eo averistika hatramin'ny voalohany ihany tro fitiavana maro be Jesosy tro fitiavana be averina fanontelo farany ampitomboy ny fitiavanao an'i Jesosy ataovy amin'ny fonao ny tananao tiavo mafy Jesosy fa efatra farany atsangano ny tananao avanana saotra Jesosy fa tena dianay tokoa ianao taloha nitiavanay ianao Jesosy ary tena dianao ataovy makasika amin'ny fony reto olona maro be reto Jesosy samy fitiavanao zany satria tsapanay fa tsinitsinina ke zay raha tsy tiavinao Jesosy ary fitiavanao sy famindram-ponao mbola matoy saotra ny amin'ny fampianarana andro satria tena ny amin'ny fitiavana zay lehibe indrindra mihitsy
nozaraina ho an'ny mpanomponao tonga eto dia atao fitsapan'izy ireo ary Jesosy fa tena miasa ao aminao tokoa izany fitiavana izany. Tsapan'izy ireo fa ianao tokoa izany Jesosy fitiavana izany. Tompo mamirafo aminay, mamirafo aminay. Maratsisa izany fitiavanao zay zay dia very Jesosy, very tao alekizay Jesosy, maratsisa izany fitiavanao zay. Mavaka ianao ary mampianatra ianao Jesosy. Saotra tao, saotra tao, saotra Jesosy. Tsy hainay tsy fataonao Jesosy dia ianao Jesosy fitiavana. Terena mandrakizay ianao. Anao Jesosy tompony dera sy Lazaro hatramin'izao ka mandrakizay. Saotra Jesosy, saotra Jesosy. Amen. Mazaho toerana ary, mazaho toerana ary vetivetika. Raha zavaina amina sehatra hoe fahasalamana fotsiny zany a, lay vatantsika nomen'Andriamanitra atsika, dia azo etretina hoe ny vokatry ny feo ao amin'ny ati-doha zany, ny feo a, dia afaka inona ny ilazana azy, manova ny fihetsem-po, manova lay fisainana, ary indrindra manova lay hormona miasa ao anatin'ny vatantsika. Zavatra natoraly zany resako zany, zavatra efa namboarin'Andriamanitra zany. Ohatra fotsiny zany hoe nandre hira feotsika, feo malefaka, mety feo mampitomany, reny rehetrarehetra reny a, lay antsoina hoe mampiena raritsaina, mampiena stress. Zany zavatra zany. Misy fotoantsika rehefa le hoe manao teny mampahery, misy fotoana teny manome hery indray nomena, dia reny rehetrarehetra reny dia zao mampitombo an'ilay hormona ny fankasitrahana ao anaty. Raha mpitsabo no milazana zany dia hoe mampitombo an'ilay dopamine, hormone du bonheur ny ilazana azy. Ary rehefa io hormone du bonheur io miakatra, dia za milaza aminareo fa tahaka an'le miteny hoe tahaka ny tsy mipetraka amin'ny tany intsony ny tongotro, avo ny lanitra ka tsy takatro. Zay le izy rehefa misy hery avy amin'ilay feo. Dia zao ny vavaka sy ny hira dia mampitombo lay fahafahana manana lay antsoina hoe paix intérieur, na lay antsontsika hoe afa-po. Misy ao anatina fifaliana mantsy misy mizarazara, ny hitan'ny maso fotsiny zao dia ay mampisy plezira anazy zany. Zany ny fifaliana farany ambany indrindra. Fa rehefa miakatra ambonimbony dia ilay fifaliana anaty, le paix intérieur. Ary tsika raha manao hoe fiadanan'Andriamanitra ao anatinareo, zany le tena tediavintsika, dia misy niveau resahany lanto teo. Zany zavatra zany. Dia raha ohatra ka resahantsika fotsiny ara zany fehezina, dia hoe raha misy fehezanteny tsotra ampiasaina, na ampiasaiko na ampiasainao amin'ny manodidina atsika, ny feo a, tilony tokony ho fantatra, ny feo zany a dia mivoaka amin'ny vava, onde tahaka ny hoe onde mivoaka amin'ny vava. Teknisianina moa zany mahay an'izany. Fa rehefa miditra ao amin'ny sofina iny dia avadiky ny sofina ho lasa signal elektrika. Satria ny resantsika teo fa le zavatra manao asa rehefa mba nataonareo le hoe jerena ny asan'ny ati-doha, reny ankizy na olona tratrany ataontsika hoe epilepsie andro be, dia jerena amin'ilay inona ny ilazana azy re amin'izany. Raha mijery fo zao tsika dia hoe manao échographie, manao ECG, fa rehefa le any amin'ny loha no atao dia électroencéphalogramme ny ilazana azy, EEG. Dia zavatra mandehandeha ohatra ny elektrika ny jerenao. Dia ho an'ireny olona tratrany andro be reny dia ohatra misy court-circuit ao anatin'ny loha, tsy mizotra ara-dalàna. Lay fandehan'ilay courant ao anatin'ny loha dia iny no mahatonga azy toratorana lava. Dia izany mahatonga ny mpitsabo matetika rehefa manana an'izany le olona dia ahena ny fiasan'le ati-doha miasa be manao court-circuit.
dia mifanafody omena dia mifanafody somary mampatory lay olona tsy hampiasa be an'le atidohany zay zany le atao e aty amin'ny sehatra misy atsika indray tsika zany tonga dia mahitsy be fotsiny zao asany devoly e dia feo nitondrantsika nalana azy satria feo dia misy hery dia ao anatin'le hery iny feo iny zany rehefa lasa ao anatin'ny vatantsika le heniny sofina iny dia mivadika tahaka an'iren'le hoe signal elektrika dia iny rehefa tonga any amin'ny atidoha ary zay ny tena manahirana andeha ataoko hoe manahirana ny olona ny mieritreritra an'izany inylay feo lasa elektrika any amin'ny atidoha iny lasa hevitra indray rehefa mihevitra io lohantsika io misy fiheverana dia iny niteraka fihetseham-po ary le fihetseham-po dia miseho amin'ny vatantsika rehefa avy eo tsy nisy olona manao hira mientanentana be dia mitomany izy rehefa avy eo satria tsy mifanaraka ny ondra izany no anaovana azy fa tsy maintsy hira malefaka ary asanareo mba efa nisy fa nisy mpiompiomby nandefa reportage tamin'ny télévision dia miompiomby le ranga dia hira symphonique reny no alefany ao amin'ilay trano fiompiana omby Beethoven sy ny karazan'ireny zany alefany rehefa maninona zany hira zany no alefanao dia ozy izy mahasalaman'ny omby kozy izy ary mahatonga ny rononony be dia be lay fahenon'ny hira malefaka omby ary zany re olona omby ary zany dia ny azy dia ateny en permanence any antefasan'le hira zany zany anaraka n'lay reportage dia hoy aho hoe ay ve zany ny dikany rehefa le mandeha amina toerana anankiray ianao dia misy hira malefaka mandeha ao dia ny olona zay miditra ao amin'ilay toerana rehetrarehetra milamindamintsaina avokoa satria ilay ondy mipasy mandamintsaina antsika menakavy zany zany ny tokony ho fantarina ndika zany na any amin'ny tokantrano misy atsika ary raha mbola kotaba lava dia tsisy fientanam-po mihitsy ao anatiny zay le izy e ny tiana ho atongavana zany dia hoe manomboka izao andao ampiasaina le zavatra nomen'Andriamanitra atsika le zavatra nampiasain'Andriamanitra tokony ho ampiasaintsika raha misy zany zany ny anaty soratra masina reseo amin'ny sony ratsy raha tsy diso zany hoe raha misy olona mitabataba aminao aleo mangina dia zay mahatonga antsika le miteny hoe mitondram-bavaka fa tsy hoe mangina dia mivoto ny fo samy hafa zany misy olona mantso hoe tsy miady fa kibay akelika ihany ao anatin'ny fo miaraka amin'ny Jesosy zany tena manaiky a Jesosy manaiky le manaiky nefa ny fo mbola miziroziry be mihitsy amin'iny fotoana iny mitenena mihitsy aloha inona ny problemanao dia resao le Jesosy tia ny problema akory Jesosy maninona dia mitabatabava tsy maninona aloha fa rehefa avy eo mitonia amin'izay fa misy zavatra ho azontsika rehefa avy eo zao mantsy ny zavatra manahirana amin'ity asan'Andriamanitra iazakazahantsika ity na iza na ianao misy zavatra efomanin'Andriamanitra ho atsika matoantsika tonga amina toerana tahaka izao misy efomaniny ihany tsy fantatro zany hoe inona ny homanino anahy be dia be ao anaty soratra masina ao iza tao anatin'ny soratra masina testamenta taloha indrindra efa nanomanan'Andriamanitra zavatra tena ho anazy ary ny tenenina ara dia tsora be hoe fony ianao mbola tany akibony efa fantatro zay tokony ho anao koa ny efa fantatro inona raha ny problema atsika ino ny mahatonga antsika mitebiteby isan'andro tratra n'le maladie de sode isaky ny anao zavatra sode mba tia indray rsele izy isaky ny tenenina manina risera ataony seandry dia mate ka sode dia maladie de sode dia tsy milamina ianao tsy tonga any amin'le tena ny tedavina fa azadino fa ny feo mepita mitondra hery ary zay feo mepita mitondra hery zay ny takian'Andriamanitra ho atsika za manokana dia mahita mihitsy hoe be dia be nge ny vokatry ny feo amin'ny fahasalamany be dia be zany raha tsy teny fotsiny tsika hoe resana teo hoe maninona ary lanto ny resaka tamintsika zao teo andao ny toniny ovana fa le feoany feo efa fantatra tsika feokira efa fantatra fa ny tonina miova fotsiny azy fa ny feokira fantatra dia ny ao an-tsainao mahafantatra le izy fa tsy hoe hay hira inona indray ary zany taizandray ary nisen'izany hira zany fa tonga dia azon'le saina zany zavatra zany ary zay zavatra takiana mba hananantsika fa ny
feo a dia honto moa zany hoe dia io a dia misy ny mpianatra zao mahafantatra an'izany le mpianatra ny lycée reny le anao baka sy ny karazan'ireny le misy le hoe potentiel d'action asara tadidina reny zany ny anarana tany amin'ny lycée tany rehefa mianatra an'le izy zany dia misy an'le hoe limite sy ny zao inona raha nidirany tony amin'ny fiainako rahatrizay lasa mihitsy ny saina fa rehefa tena mandeha ay zay ny dikany ay ve zany ny heviny ay ve zany le satria be lehibe manontaniana am'izao hoe inona moa nidiran'ny anarana valala tany ampianarana amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana izao anaty Facebook no ahitako an'izany inona moa nidiran'ny anarana valala satria nianatra valala tsika taloha ny tongo be sy ny rehetra dia hoe misy ilana azy daholo zany rehetrarehetra zany fa zao a iresaka lanto rehefa avy eo apita amintsika ilay tena tokony izy satria teknisiana no resaka amintsika manova fomba fijery kely tsika raha miteny fotsiny azy zany zao raha Rebeka fotsiny zao nresantsika nananjanaka rola izy dia le naka fitahiana tamin'ny rainy zay dia sady namitapitaka efa fantany mialoha dia tsara fa Rebeka nanana an'izay toetsainy zay efa fantany mialoha fa misy zavatra homanin'Andriamanitra ao anazy fa Rebeka tsy nahandry fa nalefa mialoha ny azy ndao ranka tonga dia ndao ianao mamitaka an'le dia nampifamadiana zany le zokiny sy zandriny zay moa iny tantara iny nareo tonga dia mahafantatra azy hoe izy le resahako io le anankiray le lasa Israely zany le faharoa le ndao asiana volonondry aloha ny tanany ity dia ny akanjon'le zokiny ampanaovina azy dia ndany ianao maka an'le tsodrano raha ny tena marina le Andriamanitra efa nanomana zavatra ho anazy takizay ihany fa tsy andriny le izy dia nalefa mialoany azy ndao ranka tsika koa inge manana zany indraindray misy fitahiana omen'Andriamanitra tsika miandry atsika fa tsy andritsika le izy ohatra fotsiny tamin'ny fotoana tsy fisian'ny televiziona ny couleur teto Madagasikara dia mba manafatra ny an-dafy dia ozy le olona ny an-dafy fianakaviana efa lasany ny televiziona anao izy fa vidiny zany dia nalefany za zany aty Madagasikara miandry an'le televiziona noir et blanc tsy inona ny anaiko mba mitady en couleur dia nanavatra tany Frantsa fa nalefany ozy izy dia niandra ny tena tsy na fa ahoana ihany dia ozy izy miteny any anatin'le any efa any le tele anao raha mifantaniana mipetraka manana tele zany sa tsy manana zao raha mandeha le resaka manana fa mbola tsy tonga eto tanako le izy ay le izy nandeha sambo anaty contener ary raha tonga ry mbola ny tamatavy miala ny tamatavy indray mbola andeha tomobilina indray idina makaty Antananarivo hiakatra ty Antananarivo zany hoe elabe ny atongavany aty amiko fantatra dia tsotra fotsiny manana tele couleur mbola tsy eo bela-tanako le izy asa razonareo ny tiako atongavany le Andriamanitra nifidy atsika tsika rehefa le mandray tenin'ny soratra masina le zay toerako dia toeranareo indraindray adinitsika ilay teny hoe raha tsy izany inona dika le hoe raha tsy zany ao amin'le teny raha tsy misy any dia ozy izy anamboarako ianao tsy zay ve ny heviny kina mbola isalasalantsika ary ianao zao mbola misalasana satria ozy ny tompo misy zay toerako dia toeranareo dia antsika zany raha tsy zany dikany hoe raha tsisy anao any dia anamboarako ianao fa za matahotra kina mbola problema anao mifomaraintsika am'izany mbola sahirana be mihitsy inona indray ny amin'ity tontolo andro rehetrarehetra ty mandeha zany fa tsy midika akory hoe mipetraka fotsiny indraindray mantsy ampifamadiantsika sy atambatambatra tsika ny soratra masina kely be dehibe zany rehetrarehetra zany dia omeny malalana na dia matory fotsiny azy izy dia tsy miasa mihitsy olona io tsy mety zany fa misy amin'ny zavatra tokony hametrahana azy mazava le hoe zay tsy miasa dia eo ka tsy hinana dia atory fotsiny eo koa ve zany tanjona zany dia tsotra be ilay programan'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy misy olona ao anaty soratra masina tompoko nanomanan'Andriamanitra programa tsara tare fa noho ny tsy fankatoavana ilay izy dia tsy azon'ilay izy saingy zao nisy olona nanomanan'Andriamanitra programa tsara tare fa noho ny adalany dia mivilivily lalana izy fa le Andriamanitra mbola nitady sakely talana isanandro sanandro iviliany ho any amin'le tena izy zany le anaovana amen satria zasianao le mivilivily isanandro fa tsika vao mandeha kely any amin'le hoe tena tiatsika dia asian'Andriamanitra
sampanana kely indray aho makany amin'le tena izy mba akany eritreritrytsika hoe io zao le riva zao dia mbola andehany amin'le tena izy indray sa mbola andehany amin'izay tiany ale foana asiany sampanana kely indray eo aloha ao dia safidy sisany atsika dia mahay misafidy ary rehefa mahay misafidy dia miaino ny feon'Andriamanitra ary raha miteny an'le feon'Andriamanitra amin'le resantsika androany dia le ondy avy any amin'le Andriamanitra mihitsy dia iny le hoe misy tsindry mandrin'Andriamanitra any teny tamiko Jesosy zange normal be mety tsenonio fa enonao le maheno azy dia izay le tiako resahany ny azany tsotra be ny amin'ny pratika dia tsotra be anaty soratra masina misy an'le hoe misy olona manao ny andro rehetra ho mitovy fa misy olona manao ny andro ray ho lehibe noho ny andro rehetra za ireo olona ny ampitoviako daholo ny ampitoviako azy dia tsotra be ninninona ataoko dia ataoko amin'ny anarany mpitsabo ny asako za tena mahita mihitsy tia zany somary miresaka kely misy olona tena marary mafy tafiditrao dia resahako ela be eo mihitsy aloha le herin'ny teny mihitsy ny tena petraka amina mpitsabo zany dia ohatrany hoe manao place ebony ilazana azy ohatrany hoe mampiresaka fotsiny zany dia manome fanantenana pôkaty raha olona tsy mahafantatra le izy fa rehefa miresaka eo meko mifanafoty resaka voalohany ana dia resaka hoe fantatrao ve vatanao aloha fantatrao ve nao io dia ampahafantarako azy fantatrao ve io kibonao ngeza be io ampahafantariko azy fantatrao ve io foninao mitepitepy be io ampahafantariko azy fantatrao ve mahatonga anao tsy matory isak'alina ampahafantariko azy any farany mihitsy avao miresaka hoe reto mifanafody anapiko anao ary misy ara olona sitrana tsy amina ody ndika ny tsotra be miteny omeko azy za matoky fa le Andriamanitra mifidy nanome teny atao anatiko andeha omeko any aminy dia hiteraka fahasalamana ho azy zany mihitsy ny anay misy fotoana le olona amin'izay ny teny fotoana iresahako zao raha nytiako raha tsy nandeha tany amin'le fahita lavitra fa tsika samitsika tety ihany tena marina za resahako zany tsy tiako hoe nandeha tany amin'ny radio kory ary misy olona amin'izay miteny rehefa avy ao miresaka ao ambadika eo satria ny kabinet sako zany dia misy hevitra fandraisana marary dia zaho anatiny ao dia tsy evelany le fiandrasan'olona dia misy olona miresaka ao eniko zay feo akatonga eniny ao velany dia ny ao velany koa maheno ahy ary manana fanomezam-pahasoavana mihitsy angambo io dokotera io dia ozy le anankiray so dia mba manao mazia tena zany ny resahan'ny tompoko dia fa maninona dia mifampiresaka ihany izy ary tonga ao amiko ary izy miresaka amin'izay zange efa ela be tamin'ity aretiko ty zany zavatra tiako tenena aminareo zany tsy hoe zany no tena manao azy fa inona le ao ambadiky le zavatra atao rehetra tsotra be ny ana zay zavatra atao rehetrarehetra dia atao an'ny tompo za zany tsy mba nanao mihitsy hoe ndeha hanao asan'ny nofo dia ndeha hanao asan'ny tompo za tsy mpanao an'izany tompoko fa ny ny asako dia an'ny tompo ary za tsy hitanareo firy ngamba hitanareo hoe ary dokotera zany ohatrany tsy dia hita firy any am-piangonana any ary misy